manona ny fiadanan Jesosy Kristy tompo ho antsika rehetra manaraka amin'izao fandarana fanorenam-pinoana izao eto amin'ny MCTV. Fifaliana trano ny mizara ny afatran'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay tokony aresinahitra antsika fa ny tenin'Andriamanitra no aina ho an'izay mahazo azy. Izany tena mitondra fiainana ho antsika ny fahazahoantsika ny tenin'Andriamanitra ary fandresena ho anao izay mandray an'izao vidéo zao ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fizarana izany tenin'Andriamanitra izany ary dia andeha hivavaka isika. Raha io mangasitraka izay amin'ny anaran'i Jesosy mitenena araka ny fombanao, tsy miova ny teninao fa raha nanan-kery napisy fahagagana, nampiorina, nanafaka, namonjy, nanadio ny teninao hatr'izay dia mbola afaka ho hitanay izany androany. Mitenena raha tompo voninahitra dia ho anao. Amen. Eny ary avana manaro amin'ny tompo fanorenam-pinoana. Ny finoantsika dia mila ahorona mandrakariva ary ny endriky ny fiorenana finoantsika dia misy zavatra be dia be ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Reny zavatra ataon'Andriamanitra indraindray tsy takatra ny saintsika ireny mantsy dia indraindray misy fotoana makivy, mampitomany, mampametra-panontaniana hoe arakaraka ny vavahana ve dia izao ny zavatra mitranga. Nefa dia ilazanao ny anaran'i Jesosy izay fa ireny mihitsy ny tian'Andriamanitra ampiorenana ny finoantsika. Amin'ny fotoana miorina tsara ny finoantsika dia azo antoka fa ninona zavatra mitranga dia tsy ampiembotra antsika ary ampijoro tsara antsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra izay horaisitsika androany izay ifampizarantsika aokanaraka tsara hatramin'ny farany ianao dia ny voasoratra ao amin'ny Koritiana 2:5. Koritiana 2:5 dia raisitsika ny 7:70. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ry havana, izany teny izany dia efa fandrehantsika mandrakariva. Fa ny tiany tompo atongavana amin'ity an'ity ho antsika rehetra dia izao hoe ny fatongavana olona vaovao. Le olona vaovao mety hoe za mety za ihany, fa le olona vaovao tiana ambara eto dia manana natioran'Andriamanitra vaovao. Ary ny natiorany nofontsika na itsika voateraka dada sy neny tany am-piandohana dia manana ny natiorany dada sy neny, manana ny natiorany nofontsika isika. Dia io le nofo mitrotra be, misy toetra be, misy fanao be dia be, misy fiteny hafahafa be dia be. Ary raha ity nofontsika ity zany no tsy maty na tsy ateraka indray na tsy alevina dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lamitsika. Mety miditra am-piangonana antsika manao asan'Andriamanitra fa raha tsy tonga mihitsy ao anatin'ny fidirana ao amin'i Jesosy isika dia tsy ho tonga olona vaovao. Ary ny fahatongavana olona vaovao dia le fandraisana an'i Jesosy. Ary eto tena ambaran'ny Paoly tsara ao anatin'ny 2:17 raha misy olona ao amin'ny Kristy, tsy hoe olona mahafantatra ny Kristy, tsy hoe olona mahalala ny Kristy, fa olona ao amin'ny Kristy. Raha hoe ao anatina efitrano anankiray izao tsika, tafiditra ao anatin'ilay efitrano dia tsy hita intsony raha nivelany momba rehetra, fa nivelany trano no hita. Androany koa zany amin'ny anaran'i Jesosy ianao izay manaraka an'izao vidéo izao, raha toa ianao ka miditra ao amin'ny Kristy dia tonga Kristy no hita, olona vaovao, mifarana ny zavatra taloha. Ry havana malala ho anao izay mety mahafantatra ny tenako, aza miezaka mahafantatra amin'ny lasako intsony ianao fa efa ao amin'i Jesosy asao. Mety be dia be ny zavatra hitanao sy afantaranao momba ohatra raha ny pasehako rehetrarehetra, mety ho marina izany fa taraiky ihany ianao fa efa ao amin'ny Kristy izao. Ary eto dia asaiko anao izay manaraka ihany koa midira ao amin'ny Kristy fa ao amin'ny Kristy no mamarana ny lasa ratsitsika rehetra. Isika rehetra dia manana ny lasany daholy, tsy mamenatra izany rehefa tonga ao amin'i Jesosy. Ary izay le fitiavan'i Jesosy izay,
nahitiny Jesosy hitondra fiainam-baovao, hanovantsika olona vaovao. Ry havana ity ampamaranana n'izao afatra izao ny soratra masina dia milaza efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa. Tsy haiko raha azonao ny lanjan'izany teny zany hoe efa lasa. Maninona ianao no mitodika any amin'ny lasa foana? Tsy afaka mamindra, tsy afaka mandroso ianao raha ao anatin'ny lasa foana no fisapisainao isanandro isanandro. Ary aza dimy fa ny tena mampiasa ny lasa antsika dia ny Satana. Tsy tia ny androso isika, dia ampatsiahiviny foana ny lasa. Fa ny ao amin'i Jesosy kosa rehefa tonga ao aminy dia tsy ny lasa ny zava-dehibe eo aminy, lasantsika ny zava-dehibe eo aminy, fa ny hoavintsika ray manontolo. Manana planina tsara ho azy ho anao Andriamanitra. Satria izany ny tena Andriamanitra fitiavana. Ny fitiavany Jesosy dia ambarany hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao. Le mandrakizay zany nge le hoavy rehetra. Jereo ny hoavinao amin'i Jesosy. Mbola manana hoavy tsara lavitra ho anao Andriamanitra. Ninona endrika fakiviny lasa ratsy. Mety ianao angamba le mahita amin'izao fotoana izao hoe efa tahaka ny rano raraka tany ny fiainako, tsisy azo atao inona intsony. Tsy aho midira ao amin'i Jesosy, tsy mbola tara. Raiso Jesosy fa manova fiainana izy, manova atsika olom-baovao izy, manova atsika hanana ny natiorana izy. Dia hitanao fa ho vavolombelona, ho fijoroana vavolombelona ny amin'ny lasanao ny fanovan'Andriamanitra anao. Pasteur Andrato Mahina niaraka tamintsika avy amin'ny fiangonana Fanaso Fiainana ary manonona ny fiadanan'ny Tompo hidira atsika ao anatin'izany fiainana vaovao olom-baovao zany ho atsika rehetra. Finaritra